Manatanteraka fanadiovana faobe isam-bolana ny tsenana Anosizato, hoenty manatevina ny ezaky ny tsirairay andavanandro. Natao izany ho fiarovana ny mety ho fianaky ny aretina samihafa. Toerana maro mpivezivezy fangaron'ny karazana aretina sy mora manangopako ny tsena. Mianaka manaraka izany ihany koa ny valana aretina maro isan-karazany, hoy ny lehiben'ny tsena, ka tokony ho tandrovana. Tafiditra anatin'ny fitsipim-pifehezana anatin'ny tsena ny tsy maintsy hanadiovan'ny mpivarotra tsirairay ny manodidina azy, mialoha ny hodiany. Misy ny sazy mifanaraka amin'izany ho an'ireo tsy mahatanteraka. Mitombo rahateo manaraka ny fitombon'ny mpivarotra izay efa mananika ny 500 ny fifampifehezana araka ny fanazavana. Izy ity dia fanao eto amin'ny tsena Anosizato isam-bolana indray mandeha isam-bolana dia manao an'iny eto amin'ny tsena Anosizato. Entina fisorohana ny valana aretina satria ny tsena raha antsika malala fa mifamezivezy eo daholo karazan'olona rehetra, ny loto rehetra ihany koa araka izany dia mifamezivezy ao anatina tsena noho izany dia mametraka an'izao fotoana anankiray izao zay isam-bolana anaovana izao fanadiovana faobe izao irahan'ny mpivarotra sy ny mpiantsehatra rehetra atao anatin'ny tsena, mpivarotra, sécurité ny eto anivon'ny tsena. Manodidididina ny 500 raha ny mpivarotra eto amin'ity tsena Anosizato ity, recensé ato anatin'ny commune zany. Raha ny mety olana kely eo amin'ny resaka fako eto amin'ity tsena ity misy ny fanadiovana izay ataon'ny mpivarotra isan'andro, zany hoe na mpivarotra misy efa tokony andraikitra association manadio ato anatin'ny tsena isan'andro izay andoavana vola 200 ariary. Dia misy ihany koa ny fanadiovan'ny mpivarotra, ifanarahana mpivarotra fa samy manana kifafa ny mpivarotra eto amin'ny tsena Anosizato tsirairay avy isaky ny mpivarotra. Fa ny olana kely indraindray dia somary mitohatohana kely izay mampimenimenina mpivarotra moa indraindray fa naizanina izany dia rehefa mandefa ny fitarainy an'izay dia tonga ihany mipaka an'ireny fako ireny ara-dalàna. Ankoatra ny fanadiovana, mamendraka ody biby isam-bolana ihany koa ny fitantanana. Iarovana amin'ny bibikely sy ny otrika aretina tsy afaky ny kifafa sy ny rano no antony hetsika. Tamberina ndraikitra ny fikarakarana ny tsena ho valopity amin'ireo mpivarotra mahaloha ara-dalàna aba-tsena izay mbola tsy nisiana olana hatramin'ny fitantanana izy ireo, hoy ny filohan'ny delegen'ny tsena. Mandry fahalemana ihany koa ny tsena amin'ny haripôsy sy ny sintomahery noho ny fisian'ireo mpiambina manokana ny tsena izay avahan'ny tsena Anosizato Atsinanana amin'ireo tsena hafa eto an-drenivohitra. Ny filaminan'ny tsena eto Anosizato dia azo atao hoe raha par rapport amin'ny tsena rehetra zany dia tena azo atao hoe milamina satria ny tsena Anosizato dia manana ny tarigetrany hoe firaisan-kina, fahadiovana, fandriampahalemana. Raha dinihana zany dia tena amin'ny tsena Anosizato tsy mba nisy an'izany atao hoe korotana izany ary ny tsena Anosizato dia tsy tia korotana. Sondray moasamo tsiro izay amarara nefa kosa voafehy zany ny eto amin'ny tsena Anosizato satria ny tsena dia manana ny sécurité manokana ary ny tsena koa dia manana ny mpanadiovana manokana, ka noho izany dia voafehy zany eo amin'ilay resaka sintomahery sy haripôsy.